sa chérie, à sa dimanche. Ame sa sila gisa no musina palina. Ela maria pasa camaro. Me pasa kita sine timbulaya. Mira capitame, Shirinaka. Lava malaki, matuki sasa, Shiri. Kasi na pirame. I say, the damas no come to money. So fácil de curar. Sandola pianda, si Sandola pianda, atacane. Sotima pianda, casaya pianda, cupa solingolati. Ay pusilino, angala baraka no seto. Ay pusilino, angala baraka no seto. Flingy no fat, city no fat, flingy no fat, city no mama fat. Sunani, la dono mi famiglia dice che funziona nelle manchite. Babande, sono sapita la casa ma tu papà passa un vecchio alla sassa. Adiaco, sai fare si mai va. Si c'è solo china, sai quando te la scama già ringate. Si sarà se, sa c'è la. Fasa magi, sita wala wala, madera ki, sita samagina. Sakwamite, askama teringade, sisara zeni, sasetala. Fasa magi, sita wala wala, madera ki. L'éducation n'a fait que redresser notre temps. Aujourd'hui, on a un manque d'écoles, on a des écoles en mauvais état, on a un système de santé qui mérite d'être redressé, des équipements qui sont désuets, on a des fonctionnaires qui sont des fois dans certains domaines, surtout l'éducation, qui sont incompétents, en particulier les professeurs. Lorsque la Banque mondiale et l'UNICEF ont fait le test sur les professeurs, on a vu pratiquement que une grande majorité des maîtres n'avaient pas la capacité requise pour pouvoir former les enfants, pour les éduquer. Bon nombre de maîtres fades ne sont pas aptes à professer. Donc on a un illettré qui va former des gens. Donc on a des générations d'illettrés qui sortent. Et aujourd'hui, un enfant sur deux à Madagascar ne termine pas son cycle primaire. Un enfant sur deux. Mais le pire, c'est que ceux qui vont à l'école, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et de la pensée mathématique, elle n'existe plus à Madagascar. Aujourd'hui, l'enquête menée en le mix, qui est l'enquête AGRAP que nous avons faite avec Instat, c'est pas de données UNICEF, c'est fait avec Instat, a démontré que seulement 7% des enfants du primaire, classe 3e, étaient capables
d'avoir le niveau requis en apprentissage d'arithmétique. Et moins de 17% étaient capables de lire leur propre langue, le malgache. L'éducation n'a fait que régresser en 30 ans. On vit aujourd'hui dans le sud, Madagascar. On parle de sécheresse, mais souvent on oublie de parler d'eau. Si pendant ces années, on avait fait des programmes d'adduction d'eau potable pour la population du Sud, on ne se retrouverait pas aujourd'hui, plus de 30 ans après, avec ce problème. Parce qu'aujourd'hui, rien que pour le Kéré dans le Sud, Kéré signifie sécheresse, signifie famine aussi, on est en train de dépenser plus de 100 millions de dollars et davantage dans le Sud pour répondre à cette sécheresse et les impacts de cette sécheresse. Alors qu'on aurait pu faire tous ces pipelines, il y a 4 ans de ça, à un coût de 60 millions de dollars. Donc on aurait évité que l'année prochaine, il y ait un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré. Donc ce pays a dépensé plus de millions de dollars dans le Sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. Si on n'a jamais résolu les problèmes. Donc ce pays a dépensé plus de millions de dollars dans le Sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. Dans le Sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. Donc on aurait évité que l'année prochaine, il y ait un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré. Donc ce pays a dépensé plus de millions de dollars dans le Sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. « 15% des enfants malgaches aujourd'hui n'ont pas d'acte de naissance. Légalement, ils sont invisibles. Légalement, ils n'ont pas d'identité, ce qui est un manquement à la convention que ce pays a signée. 15% des enfants malgaches, ce droit est violé. 42% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Ce qui signifie que cet enfant a été mal nourri, qui a un retard de croissance, il n'arrivera jamais à récupérer ce qu'il aura perdu au niveau du développement intellectuel. La perte avant les 1000 premiers jours n'est plus récupérable. Donc, on a un pays qui est en train d'avoir des enfants sous lesquels il n'a pas investi, et on va se retrouver avec une force de travail qui, aujourd'hui, aura perdu près de 30%, 25 à 30% de sa capacité. 40% des filles sont mariées ou en union avant l'âge de 18 ans. Des enfants mariés qui vont donner naissance à des enfants. 13% des garçons malgaches sont mariés aussi avant l'âge de 18 ans. Le troisième pays au monde ayant un taux le plus élevé de garçons aussi mariés. C'est pas seulement les filles. Très peu d'efforts sont vraiment faits pour prendre en compte les enfants en situation de handicap. Mariés qui vont donner naissance à des enfants. Avec une force de travail. Donc on a un pays qui est en train d'avoir des enfants sous lesquels il n'a pas investi, et on va se retrouver avec une force de travail qui aujourd'hui aura perdu près de 30%, 25 à 30% de sa capacité. 40% des filles sont mariées ou en union avant l'âge de 18 ans. Des enfants mariés qui vont donner naissance à des enfants. 13% des garçons malgaches sont que cet enfant a été mal nourri, car un retard de croissance, ce droit est violé. 42%. Ja. Ampifandraisiko amin'ny zavatra mitranga, tena mitranga ao amin'ny firenena any Madagasikara ny resaka finale ny Coupe du Monde, Coupe de UEFA aloha zany a, pour être une équipe championne de l'Europe zany. Raha izay a, finale androany a, Angleterre sy Italie. Ampifandraisiko ihany koa amin'ny ady totohondry mixte, zany hoe afaka miasa daholo na ny fanapahana na ny fandratrahana na ny
immobilisation na ny KO na ny takatondry rehetrarehetra tous les moyens pour battre l'adversaire zay ny fanaovany andriamatoa Poirier ozy izy ny américaine sy nga McGregor tamin'ny alalan'ny UFC 264 averiko tsara ny teniny nga Saint-Lô mba hitsatoka tsara ao anatin'ny saintsika malagasy hoe ny hoe raha ny teny amako taloha hoe inona ny tady kiraro tsikitsiky amin'io André Rajoelina io dia ny enregistrenareo fotsiny inona ny tady kiraro fa tsy fantatrareo mihitsy ny hoe hatraiza ka hatraiza ny atongavan'izay inona ny tady kiraro an'izay ary ny fetraka an'izay ao anatin'le fiainam-pirenena indrindraindrindra amin'le fiainan'ny malagasy iray manontolo. Inona ny tady kiraro tsikitsiky eo amin'izao ilay izy manjary fampiasa ny terme ampiasainy ny akama eto moa zany dia fangalan'ny olona fangalana terme sy expression tsara rivana akama expression mba ahafahana manaingo ny émission'izy ireo fa ny mahasamy hafa azy dia ny akama tsy mbo tia manao copie zany ka raha miteny izy hoe inona ny tady kiraronao ianao androany dia misy dikany ngeda be zay ary misy dikany lehibe fa ireny teny ireny tsy natao ampiasaina fotsiny na hoe indrakindramina fotsiny satria hoe manaingo poste anankiray na mety hitarika buzz anankiray tsy any le izy fa tena misy dikany ary tena misy tanjona arak'hevitra tsatsarinao ambadika izy ireny. Inona ny tady kiraro tsikitsiky eo iaho tamin'izany raha hiresaka tsika momba ny hoe finale Angleterre sy Italie vao nanomboka ny mondial ny coupe d'Europe io de nation zany dia naka ekipa efatra Italie, Allemagne, France, Hollande contre tout. Ho anareo zay mpilalao amin'ilay Betclic na Paris-On-nous na amin'ireny site de Paris ireny mahay tsara an'izany zavatra teneniko zany. Raha vao contre tout zany ianao any voalohany mihitsy mbola tsisy manomboka maty dia maka risque be ianao zany amin'ny pronostic ataonao ka dia naka risque ny tenako napiditra ny Italie tao napiditra ny Hollande tao salama ny zavatra lazaiko aminareo dia zao ny rapportny raha ohatra ianao te hahazo betsaka zany ny rapportny contre tout tsy mitovy amin'ny rapportny match ohatra hoe étape na élimination fa any amin'ny farany mihitsy vao miresaka hoe ohatrinona mety ho azonao dia tonga dia efa mazava ho azy fa misy hatrany amin'ny fois 500 fois 600 fois 700 par rapport amin'ny tonton sa mbola manao émission fa miantso rehefa avy eo zafady dia ino dizy teo arakarak'izay le coach zany ny amin'ny resaka tontolo MMA indray dia c'est un combat des durs des gens qui se sont formés pour être dans le présent dans cet octogone. C'est pas évident parce que tout le monde travaille, tout le monde s'entraîne, essaye d'avoir une physique, une condition physique énorme, exceptionnelle, et aussi avec une intelligence de combat, de résistance et d'endurance reconnue planétairement. Sinon, anao zany tsy afaka miakatra amin'io octogone io raha tsy manana an'izay capacité rehetrarehetra zay. Vous savez vous battre, vous savez vous défendre, vous savez encaisser des coups,
vous savez aussi en donner. Parce qu'il ne suffit pas de donner, il faut aussi savoir recevoir, encaisser. Ary zay mihitsy no entiko eto amin'ity fandaharana ity hoe donner et aussi recevoir. Amin'ny foot, tsy vitany hoe marquer but ianao fa faut aussi savoir se défendre. Fa rehefa tsy mahay manao défense ohatran'ny la France de gros baka de resy na ekipa kely de za tsy teny hoe tsisy dikany le Suisse fa tandreo fa classé 10e UEFA Suisse. De ohatran'izay le zavatra mitranga hoe il faut savoir donner, il faut savoir marquer, il faut savoir donner des coups, mais il faut savoir encaisser aussi. Ny frantsay zao de mauvais perdant izy satria mauvaise perdante izy satria on parle de la France donc c'est féminin. Mauvaise perdante izy satria rehefa resy izy de izao tontolo izao faotiny retoron'ny Benzema, Nego an'ny Griezmann, Mbappé n'a pas marqué, Mbappé n'est pas au niveau, le Mbappé camerounais sy ny karazany, tena mauvaise perdante ny mauvais perdant frantsay satria amin'ny frantsay takan'ny malagasy tsy mbo izy mihitsy ny diso rehefa misy zavatra mekapoka fa ny hafa foana. Amiko ny média frantsay ny diso tamin'ny élimination de la France satria narangaranga loatra ary nahindrahindra loatra hoe comme la meilleure équipe mondiale et européenne, la France. Tsy fantatry ny frantsay fa ao anatin'ny principe ny sport hoe rehefa bebe zezi tapis ohatr'izay ianao de ianao ihany manisy ny pression eo amin'ny lamosonao ary rehefa mavesatry ny pression ny lamosonao na io baolina io ary mety tsy ho voatakanao akory. C'est le cas, c'est ce qui était arrivé à Mbappé. Combien de fois il était devant le but? Combien de fois il a marqué? Il n'a point marqué pendant ce tournoi. Ny tiana tenenina zany de zao hoe raha mahay mamely tontolo ianao dia tsy maintsy ho avy koa ny tontolo hipetaka eny amin'ny tavanao. Raha mahay miteny eto ianao monsieur Fleury na hoe nga Fleury Rakotomalala de taddio fa tsy maintsy ho avy koa ny vava mitsiparaka cracher sur votre figure. Amin'izay fotoan'izay il faut savoir recevoir, encaisser, comme vous les donnez, les mots qui fâchent, que vous crachez aussi la vérité, que vous crachiez aussi la vérité, cher ami, cher Cam Fleury, faudra aussi savoir en recevoir. De ohatran'izay amin'ny ankapobeny rehefa zatra mangalatra ianao, zatra mandraindray ianao any amin'ireny fitondrany ireny de mbola ho avy koa ny fisamborana anao sy ny fipetahana anao. Ny pronostic anomeko zany de efa elako tany amin'ny voalohany na ny Italie na de matahotra ny Angleterre aza dia condamné maka ny Italie satria izay le paris nataoko. Je vais quand même pas parier, donner des pronostics contre mon pari. Fa amiko zany, j'ai pas la conviction, je vais le dire en face de vous, que l'Italie va gagner, que l'Italie puisse gagner face à l'Angleterre. Cette Angleterre qui est une équipe très dynamique, une équipe qui bouge de partout, et les attaques peuvent venir de partout. Matatahotra ary azadino fa ny ekipa farany nahazo ny titre teny hoe ny finale ary mbola Manchester sy Chelsea. Ça veut tout dire zany ary raha ohatra ianao mieritreritra hoe tany amin'ny ny firenena manko tena mampiasa ny joueurany ao anatiny be indrindra qui exporte moins de joueurs depuis 5 ans, c'est l'Italie et l'Angleterre. Voilà pourquoi ils arrivent en finale, parce que mafy be ny championnat interne
en Angleterre sy any Italie ihany koa. Na dia pour l'Italie, on ne parle pas beaucoup de l'Italie, parce que ny football italien ao anaty fivoarana tanteraka. Est-ce que hoe tonga ao anatin'le tonga amin'le fotoana ve zao ahafahan'ny italiana miconfirmer amin'le progression sy évolution an'izay? Un peu sceptique aho. Ny anglisy tao anatin'ny 20 taona mahery tao niezaka nivoatra ary nametraka football moderne basé sur l'attaque. Hanao défense ve reto anglisy reto par rapport amin'reto italiana mahay manafika be reto. Eo zany ny tena fandeha an'le combat. Na ny ity football androany ity zany de football ouvert hoe ouvert vers l'attaque. À la seule et une différence. Raha vao menina na un but fotsiny ary ny italiana, raha mahavita marquer ka na un but fotsiny ary ny italiana, de sarotra ny hamaky ny défense italiana. Par contre, raha ny anglisy no mahafaty voalohany, dia mivelatra kokoa zany ny attaque-ny italiana, de moramora ho an'ny anglisy ny mamaky ny défense italiana rehefa avy eo amin'ny alalany contre-attaque ho an'reto tanora anankiroa misy ty le adinoko ny anaran'izy roa reny fa le attaque rapide an'ny anglisy. Ny tiako tenenina zany de zao hoe zay mahafaty aloha sanangazitra moa raha riva no maresy amin'izy roa reo. Takan'izay koa ny aninga Poirier sy McGregor. Atsika ty MMA sy ty combat mixte dia maresy nga Poirier nga McGregor. Taloha tamin'izany nanao arts martiaux zany de misy zavatra tantarako anareo. Rehefa manana adversaire ianao zany eo ambony tatami na tamin'ny andronay moa zany rehefa hoe te hanana ny marina, te handresy amin'ny adihevitra de ny totondry ihany ny fanafody ka ahafahana mandresy adihevitra ny ankiray. Ary na io resaka vehivavy io ara, de misy vehivavy tena tiany mihitsy hoe zay mafy amin'le bandy ankiroa miady eo no iarahany, de miahako eo zany le ankiray raha resy. De zao tsy haiko ny atao zao mahita ny Jules eo, fa tsy haiko nareo hafa zany nareo akama hafa tamin'ny tontondro na tamin'ny combat na tamin'ny adan-dalana na teny ambony tatami, reny le bandy le adversaire tsy mikozy re, tsy mikozy mihitsy izy. Io tsy izy kozy io, fa matetika reny bandy reny manana esprit à nature. Zany hoe ce sont des mecs qui parlent moins mais qui agit vite et bien. Ianao zany raha vao sendra an'izany de mieritsereta hoe aiza ary ny andrasan'le riana na hoe aiza ny ipetafan'le riana. Fa matoa izy tsy mikozy io efa misy plan drafitra matipaika mihitsy izy ao anatin'ny sainy eo, ary le focus pour lui c'est par rapport à cet objectif, c'est pas même hoe ianao en face-ny eo fa aiza ny hinanany ianao. Rehefa nandeha le pub nga Poirier sy McGregor de ny zavatra tena hitako de zao be cause be, manompo ary tena cause bobaka be. Raha tena hoe bandy tsy matato opa zany de tena tonga direct teo am-panaovana pub teo na le promotion teo ny totondry. Fa le ry zany hatramin'ny manopa reny, hatramin'ny manopa hoe ialahy bandy mialatsiny amin'ny za tsy homophobe, ialahy bandy PD mivady lelahy ny lehilahy fa ialahy vehivavy.
Hatramin'izany taktika nampiasainy Nga MacGregor hiantimidena ny Nga Poiré. Poiré zany tsy mikôzy bobaka mihitsy. Ary rehefa teo ambony tatami kosa, teo ambonin'ny octogone kosa, teo Nga Poiré vao mikôzy bobaka amin'ny alalan'ny totondry sy ny daka. Lokiko moa filazandrala mpanao ino izy teo boxe taille na taekwondo azy. Ao amin'ny tongotry Poiré eo foana, ao amin'ny tongony eo farany vika le izy tamin'ny oratry napozina. Rehefa azon'le anay karaté moa Goakuzuki ny fiantsoana azy, tonga de tao amin'ny tavan'le ry, de niembotra izy de nitsipaka ny tokony. Asa na distendu na azo natratrany distorsion. Tonga de KO technique le bandy be, kôzy bobaka be. Ary rehefa vita le combat, arrêté moa zany le combat de zay vao namatsy taimbava Nga Poiré. Ny dikan'izay de zao, ny amin'ny zavatra rehetra, tsy rehefa mikôzy bobaka ianao de ianao no tompon'ny lanonana. Ao anatin'izay tafiditra ao anatin'izay Fleury Rakotomalala. Tsy rehefa mikôzy bobaka eto Fleury Rakotomalala, ampanetrehetena ny ilazako fa tsy zany tompon'ny lanonana fa ny vahoaka ny tompon'ny sandry. Ary ny vahoaka ny tompon'ny mokony, ny vahoaka ny tompon'ny saina, ny vahoaka ny tompon'ny loha, ny vahoaka ny tompon'ny totondry, ny vahoaka ny tompon'ny hery, ary ny vahoaka ihany koa ny tompon'ny tanjaka. Ka tsy le bandy mikôzy bobaka eto ny hoe mahery na matanjaka, fa ny fahaizan'ny vahoaka mampiasa sy makasitraka ary mametraka ny hery amin'ny alalan'ny frapy avoaka eto, ny tanjaka amin'ny alalan'ny verbe apetraka eto, ny frapy crâne amin'ny alalan'ny ketrika zay ampitaina eto, de ho an'ny vahoaka iray manontolo, fa tsy ho an'ny Nga Fleury Rakotomalala ireriana. Zay amin'iny ketriky, zay ny amin'iny foty sy ny totondry iny. Raha hiditsika amin'ny resaka politika amin'ny ankapobeny de tena miazakazaka, ary tena azo lazaina fa miazakazaka ny toe-draharaha. Noraisiko manko le androany tsika de hiresaka momba ny Nga Andry Rajoelina sy Nga Mamy Ravatomanga hoe est-ce que leur amitié va pouvoir résister aux revendications et aux colères des uns et des autres. Manomboka maneno ny ao anatiny, ary manomboka mitabataba ny ao anatiny. Na inona lazaina de ny zavatra diny Nga Andry Rajoelina sy Nga Mamy Ravatomanga de zao: ny politika ho an'ny malagasy dia famorona-karena sy fanamboaran-karena, ahafahana miaccéder ao anatina statut social na hoe ahafahana misongadina tapoka ao anatin'ny fiarahamonina. Nandany vola ireo mpanao politika ireo, nandany hery ireo mpanao politika ireo, ary nandalo baraka mihitsy ary ny sasany rehefa namadika ny palitaony sy ny caleçon-ny matetika. Indrisy anefa ary tapa-tsôsisy fa rehefa tonga tao anatin'le sehatra amin'izao fotoan'izao, ta Nga Rajoelina sy Nga Ravatomanga no mibahana ny fiainan'ireto mpanao politika maromaro. Ka any dia maizina eo am-pahitana ny mazava, maizina eo am-poditry ny mazava satria
tsy miainga ny sosy ary tsy miainga ny bizina fa vao mihetsika kely de efa mifanena amin'ny pierre bleu na mifanena amin'zato bitso rapida de tsisy ninona azo atao. Ialahy ve adaly e, ialahy nikitikitika avy anio, tapaka ao ny rambony lahy, tapaka ao ny bibiny lahy, ialahy ve adaly e, ialahy tsy efa-tsy ikitikitika ledsi zany, ataony ravaty bleu mama eo lahy, ialahy ve adaly e, sipan'leriny teny e, vadikely leriny, ialahy tsy efa-tsy teo faty ve le banty e, efa samy nihinana an'io daholo teo zany teo aloha, fa rehefa nandalo ny grand de ce pays de hoe anazy io, de raha mikitikitika an'io de mety efa hatrany tsy afa. Ialahy ve adaly e, Marcien Lery io, nitady kirarony lahy amin'io lahy, ialahy ve adaly e, any Lery le ty ny golf zany a, ny hôpitaly ny fanafody, petraka amin'ny fanontaniana, fa inona ihany zany no tsy any Lery e, fa inona ihany zany no tsy any Lerony e, fa nahatonga ao amty hoe assemblée azy ialahy de sahan'ireto le ministra miaraka amin'ny Lerony, akaman'ny Lerony, satria hoe ialahy gendarme, satria ialahy ministre ny aménagement des territoires riado zany io, satria ialahy ministre ny fampianarana, zay ngala zay ninga sainy loha teo hoe tsy aninona, satria ialahy ministre ny fahasalamana, satria ialahy premier ministre, de sahala lancer injure dans une structure institutionnelle, dans un palais d'État tel que l'Assemblée nationale, sahala miteny amin'ny bandy hoe vendrany lahy, tsy aninona lahy, ary sahala mihitsy manao menace amin'ny bandy hoe azona isamboriny lahy, satria lahy zany le bodega western eo. Mieritreritra ny bandy ary mivorivory amin'izay ny bandy, mifandraindray amin'izay ny sipa sy ny bandy hoe ohatran'ny tena monsieur Manjaky Lerony a, non seulement vola tokony ho azony lahy ao anatin'ny business any amin'ny faritra misy any lahy, ry Lerony no mirevy azy, ny zanaka elahy tanora ka tsaratsara andalovan'ny cyclone, efa mandalo Lerony sy ny akaman'ny Lerony, misy olona zany efa presque 130 kilos, zany hery ration maromako zany no miseho mandrava amin'ny firenena, iverenako moa iny rehefa avy eo, tsy aratsina olona re zany, fa io ny tompon'ny sanjila, io ny tompon'ny revy, ary mandalika eo amin'ny daholo ny cow-boy sy ny sipa, fa raha vao tsy mandalika eo de amboariny koa, satria izy zany ny akamany dada, akamany bitro, akamany bleu, de izy ny tompon'ny lanonana, sahala manakana ministra tsy andeha hanatrika ny fivoriana fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny zanaky ny toerana niaviany, sahala manakana président institution, sahala mampitomany président institution tsy indray mandeha na indroa intelo, ialahy bandy kely vao tsy afaka tsy mipibolo io akory. Izany rehetrarehetra zany, sahala no anylarery ny volamena ao amin'ny firenena, ny zanaky ny faritra mihinany tady kirarony tsy hitany intsony zay atao, sahala mamorona tampotampoka hoe reto cow-boy reto, satria lahy te régler ny compte-ndreo, te hamono aho, sahala ceci, sahala cela. Inona ny résultat an'izay? Na ny bandy na ny sipa ao anatin'ny club any lahy de hanamboatra any lahy. Fa ahoana mihitsy moa ialahy zany raha mandalo tonga de hita amin'ny bandy hoe ce gars là il pèse au moins 1000 milliards,
Kanefa rehefa mijery ny bandy ohatra ty toatra antsika ihany na tonga Nikofo io teo ty toatra le rinray be commande ary be geste Mialamy be geste ozy izy fianara zay. De ohatran'le rindray mampianatra antsika ohatran'le rindray zany tena hoe tompony moral MORA LAE zany io teneniko io. Nefa le ry raha ohatra de tamatavy tika samy mahita ihany tsika hoe io le ry ao anatina efitrano anankiray misy vady faharoa sa vady fahatelo tsy antsoina tsy menatra akory antana samy akamy ao hoe le ray kadasitra be any an-trano mofa tsy tonontonon'le tonneau na tonon'le barika fa ile ray finofinony tony stylo tovonana tanimanga amin'ny toerana tokony asiana azy na ny devant na ny derrière de iny le ry fasidoka ary tsy menatra akory hitan'ny vahoaka hoe io ne le banque celui qui parle de la chose politique, celui qui miseho be mpananatra ao anatiny any hoe ajanony le zany le mody malemilemy fiteny kanefa fatina alika amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fanagadrana olona sy ny tanana faingan-tanana. Atatin'ny revendication sy ny fatezeran'ny ao anatiny sy ny ivelany ve zany zavatra mitrango zany satria ny zavatra mitranga dia sady dictature amin'ny alalan'ny politika fanakanana ny olona tsy hiteny amin'ny alalan'ny erisetra ny fanagadrana ny menace tsy maintsy raha ny lojika ny atao hoe fiarahamonina raha ny lojika ny atao hoe olombelona efa tamin'ny taonjato arivarivo ny nisy an'izany atao hoe revolta ary ny dikan'ny teny hoe revolta tsy natao tonga ho azy fa rehefa mahatsiaro voatsindry ianao tsy afa-miaina ka sepotra ao anatin'ny fofinainao de tsy maintsy mitady ianao moyen na inona moyen ahafahanao mitsoka an'le rivotra ahafahanao miaina ka manana fofinaina stable ka mahatsiaro fa olombelona ianao de amin'izay fotoan'izay tsy maintsy hanao an'le révolution anao na le revolta ka izay zavatra zay ve fotoana amin'izao fotoan'izao sa tsy fotoanany. Ny zavatra hita de zao mivory atsitsimo ireto député maromaro ary manao ultimatum mihitsy hoe orlery tsy zaka mokoldohanay intsony io gouvernement io fa rehefa tsy mikozy ianao anatin'ny 27 ora de ho avy zay amin'ny angady sy ny havina fa hanao motion de censure zay tsy rehefa mivavonina intsony le premier ministre anao ary tsy mahakontrôle akory le gouvernement any fa zay indray ny dalan'le rirefesina ko asehonay aminy ny herinay condamné Andry Rajoelina zany amin'izay fotoan'izay ao anatin'ny 27 ora aka décision anala an-tsay na iconfirme an-tsay aza tiany nefa ry solom-bavim-bahoaka anaminy mazao tetika ihany koa io tetika ihany koa io satria efa tsy milamina raha ara-potikevitra asoroko ny hoe ara-business raha ara-potikevitra sy atao amin'ny fomba fitantanana ny raharaha izy mitsangana ary tadio fa izy mitsambo ireo de tompony miketrika ireo
Samy tompony ketroka ireo kiodifety sy mahakara eo. Amin'ny fomba ahoana moa aza naïfnareo? Fa zany hoe c'est une occasion aussi pour marquer le coup. Si c'est une occasion pour rassembler les uns et les autres, je n'en suis pas contre. Et d'ailleurs, je ne serai pas contre une présentation de motion de censure. Je suis entièrement pour. Fa ny genèse-n'le izy dia misy an'le hoe côté fourbe na inga tadio fa Andry Rajoelina. On ne peut pas avoir en face de soi un aussi fourbe, exceptionnellement fourbe, qu'un certain Bitou qui règne, qui se trouve à la barre, sinon à la manette. Fourbe bandio. Ary tadio fa ny fourbe dia mitarika any amin'ny hafetsena ratsy. Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mino sy mieritreritra fa avaoko anatin'ny cause Brunel, mieritreritra fa ngiara olodinina dia hamadika ny Andry Rajoelina. Tsia, aza manofy ianao fa tsy hisy zany. Satria raha vita amin'io fitondrana io Andry Rajoelina dia vita koa momba ny Raolodinina sy ny charge accessoire rehetra ao amin'ny fiainana. Manana charge betsaka iny doyen entre ny officiel sy ny officieux iandreketana. Ary tsy aharaka satria raha eritreretinao hoe inona moa no tena fototr'asa na hoe asan'izany Raolodinina izany dia mieritreritra ianao fa tsisy. Fotom-pivelomana tena fototra ary tena important aminazy zany i Andry Rajoelina. Zamezameza hamadika ny Andry Rajoelina. Ny zava-marina nefa dia zao, tsy Andry Rajoelina mihitsy na Imam Ravatomanga no afaka handroaka an-tsay. Averiko, tsy Andry Rajoelina na Imam Ravatomanga no afaka handroaka an-tsay na directement fa ny indirectement ngambany no mety possible amin'ny alalan'ny fanaovana manipulation any ireto député IRT. Dia eo zany mba azahoana an'le quorum, azahoana an'le isa tratrarina dia tsy maintsy manipulena amin'le hoe gouvernement d'union nationale dia lansena hoe olona avy amin'nga Rajonary Mampianina na hoe olona mety avy amin'ny Zatsy na Zaroa dia sidoka indray koa le timina dia iny fa miditra ao anatin'le komban'olona mieritreritra fa mety ho tafiditra ao anaty gouvernement raha pitso solona ny timina na hoe anjambany fotsiny zao combat ty fa dia reveo dia iny fa mirevy amin'le combat nefa ity combatn'olona. Asorony tsay dia mbola hita eo ny ambiny hoe iza no mety ho eo. Ho jerentsika rehefa avy eo manko zay. Izany hoe ity resaka fivorian'ny député aty ambadika ity zany zay natao tany amin'ny tranon'nga Raolodinina dia hiafara na manaiky Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy manaiky any amin'ny présentation na motion de censure ary Andry Rajoelina dia tsy hiteny mihitsy ary tsy hamaly satria tsy afaka mandroaka an'izay izy noho ny antony doublon sy ny halatra tamin'ny fifidianana ka raha vao i Andry Rajoelina na Imam Ravatomanga no mivadika amin'izay dia mivoaka daholo ny marina ary amin'izay fotoana izay ho sahirana malagasy. Non, tsy ny malagasy ny sahirana fa i Andry Rajoelina sy ny ekipany. Eo zany le tena combat an'le izy ka afahanao député misaina hoe orlerie
Ty combat ty neky rehefa tena ataony analizy ohatrany tsy combat atsika ohatrany combat any zalahy io zany hoe ry zalahy zany de efa manomboka fanaraka ao tsy tany nga androajelona zay anaovana an'le tsay nefa nga tsay ekipan'ny mamy Ravatomanga azadino fa nampisy ny sodiaty Petro de anisan'izany nga tsay zany hoe raha nisy mamy Ravatomanga amin'izao fotoan'izao ka multimilliardaire takan'io anisan'ny contribuer tao anatin'ny réussite sy ny succès économique na professionnel entre guillemets io succès teneniko io an'nga Pierre Bleu na tao anatin'ny fiainany dikan'izany partenaire RMI logique an'nga Ravatomanga Andriamatoa Tsay. Mazava zany fa olon'ny Ravatomanga Tsay. De stratégie de ndray lasa vakansa de ndray miezaka manapotika an'le ankiray. Zany hoe amin'iny herinandro ambony iny zany tsika dia ho tafapetraka soamantsara au niveau an'ny Assemblée nationale ny fangatahana fanalana an'Andriamatoa Tsay amin'ny alalan'ny fandravana ny gouvernemanta. Tsisy ady hevitra ny amin'izay satria na ny filoham-pirenena ary mitady an'izay tokony ho fantatry ny Tsay mazava tsara ao anatin'ny sainy zany fa derrière tout ça il y a le président qui tire les ficelles. Il n'est plus aimé, il n'est plus apprécié par le président parce que le président voit d'autres visions, d'autres options sur le sujet. Afaka herinandro zany tsika dia tikano tsy tikano dia miova premier ministre. Tsisy ady hevitra ny amin'izany satria fa nga filoham-pirenena mihitsy ny mipousser an'le processus et il s'expose même devant le fait, devant les dangers en manipulant ses propres députés. Mais qui nous dit que anaraka zay mety heritreritra na il se limiter tout simplement au niveau an'ny au niveau an'ny nga Tsay ireto député. Zao zavatra teneniko atsika. Tsy Ramatoa Christine Razanamasoa nandeha hivaky en public fa marary tanteraka ny fony ary tsy zakany ny fomba fifampitondrana sy ny fomba fifandraisana eo aminazy sy Andriamatoa Andry Rajoelina. Azadino fa iny Christine Ramatoa Christine adraikanao neny Ramatoa Christine Razanamasoa no nanome tso-drano nga Andry Rajoelina andanany amin'izany atao hoe lalana ho filoham-pirenena. Par coïncidence nanome tso-drano Tsiprano nga cité-ny Randrianasolo ny haiko izy. Azadino hoy fa tao anatina processus na tolona mahery vaika no nahaverezany zanaky Christine Razanamasoa. Za tsy teny hoe tiany indrindra fa zanany tena nananany estime et qui était aussi près de son cœur. Ery Zozana. C'est un intellectuel, jeune intellectuel né ary mba anisan'ny fandray tamiko zany boy zany ka na dia maparary izy na TGV ary izy tsy voafetra teo amin'ny barrière politika ndresak'izay zany tanora zany fa azo lazaina fa anisan'ny manam-pahaizana zany anisan'ny ho avy ny faritra Betsileo
Anisan'ny nandrandray ny Kristina Razanamahasoa. Maty tao anatin'ny tolona zany olona zany. Ka na amin'ny fahasalamany ary ny sakrifieny jusqu'à ce que ny hoe vita ny tolona zay zo nandeha nitsapitela. Nodimandry ery zo zanaky Ramatoa Kristina ary rehefa tonga teo amin'ny fitondrana amin'izany eto hoe Assemblée nationale Ramatoa Kristina dia hoy ny Andry Rajoelina io ny valom-bapena meko anao ampy io fa adin'ny Andry Rajoelina tanteraka ny fanarahan'izy menaka na izy samy tenany ary sy ny izy amin'ny fiarahamonina politika ary tsy sasatra Ramatoa Kristina isaky ny avy mihaona vatana na mifampiantso telefônina amin'nga Andry Rajoelina no latra dranomaso ary mitomany. Nga zany Zaka Rabenirina no mpamafy ny ranomaso. Ka na ny sakanana ary Ramatoa Razanamahasoa dia lasa ihany izy tonga tany Toliara tany Tsiprano. Izany hoe efa misy zany ny révolte interne qu'on appelle implosion dans les termes techniques ao anatin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina. Araky ny lazaiko foana ombenombeno hoe tsy maharika ravalomanana zany mihitsy no vita anongana ny Andry Rajoelina zavatra fa no avy eo. Maka risika goavana Andriamatoa Andry Rajoelina mandroaka an'izany atao hoe ny tsay zany satria nga tsaiko manana ny arme absolue eo am-pelantanana. Inona zany ny solution? Samy tafiditra tanteraka. Rehefa ianao no miteny public zay, taddio fa misy koa ny atao hoe fiatsaram-belatsia à la malgache, l'hypocrisie propre au malgache. Dia taddio fa matetika ny zavatra tenenin'ny public dia contraire ny zavatra ao anatin'ny sainy sy ny fony. Aza iza mihitsy no ampitehidinareo amin'ny Andry Rajoelina. Filoha Andry Rajoelina hoy Andriamatoa Tsay. Inona ny dikan'izay? Ho anao naifa sy mpanao gazety tsy manady ady dia mieritreritra hoe tsy miady izy mitsamy. Diso zany tompoko. Diso zany. Tsy izay ny dikan'izay teny Ngatsay izay, fa hoe tsy ho za mihitsy any amin'ny Andry Rajoelina mety efa izany hafatra zany. Tsy ho za mihitsy no hanao fahadisoana voalohany le roa. Fa raha ianao kosa no manao voalohany dia ho avy amin'ny angady sy ny arona. Ny dikan'izay hoe za tsy hiady aminao mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa raha ianao kosa no mamely dia ho avy amin'ny angady sy ny arona. Manana secret maromaro Andriamatoa Tsay ipetahana ny Andry Rajoelina ary ahafahany mandrobaka amin'ny fitondrana amadika an'izay mety processus mitranga eo. Ny resaka atoyany dia hoe est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a les capacités? Raha mazava fa tsy mifanaraka Andry Rajoelina sy nga Pierre Bleu eo amin'ny fitantanana, na efa nilatreny nga Vato Bleu nga Tsay dia mody maka vakansy ela be izy. Dia zay adiny laoka mba lary ny telefônina minitro zany aby lafa hoe maka vakansy aho. Hypocrisie à la malgache. Izy tsy tenenao hoe fa tsy eo aminao tsy misy fa lasa izy ny soi-disant azy maka vakansy miditra motion de censure, coïncidence de calendrier sa stratégie tafapetraka. C'est un sujet complexe. Fa ny zavatra marina dia zao
ny filoham-pirenena mihitsy no tsy mila anitsaitsony ho premier ministra. Manomboka eo zany ny combat ary iverenantsika rehefa hoe tapitra ity hery ity hoe mialany be zesta ahafahako manazava tsara azy aminareo hoe inona zany ny zavatra hitranga sy ny zavatra tokony seho, sary tokony seho, satria ny zava-marina dia tsy voamaitrizen'ny Andriamatoa Andry Rajoelina intsony ny fitondrana ary ça va lui échapper. Omaly anniversaire-na Zokobe, akama be ary tsy mbo de matetika ahako no mi-accepter invitation-na olona izany satria tsy maintsy mieritreritra ihany koa ny mombamomba ahy satria il suffit d'un rien de je peux être assassiné par des faits anodins de tsisy mahafantatra hoe ahoana na ahoana. Dikan'izany tsy maintsy ao anatin'ny sehatry ny fianakaviana, sehatry ny akama no mba afaka mivoaka sy mandehandeha amin'ireny atao hoe mba tsy hoe mba fa mandinjy ireny sy ny karazany. Ny zavatra tena tsikaritro de zao, ny akama par adoption psychologique et de tempérament vao mahita anao tonga de misokatra ary tonga de mifandray, mifanoroka mihitsy aza. Misy ihany koa ny mijery de variana tanteraka. Fombantsika malagasy moa no sarisarikena io. Tena koa tsy maintsy manetry tena eo anatrehan'ny zavatra mitranga rehetra dia manatona, miaraba ary miresaka amin'olona. Tsy ilaozan'izay sendra mampara na IRD ao anatin'izany, izy ireny moa vao jerena amin'ny maso no tonga de hita amin'ny alalan'ny haine zay mety exprimer eo anatiny ao, kanefa tsy afa-manoatra izy satria ianao tonga mavitrika ao anatin'le lanonana. Ary tsy vitan'ny hoe tonga mavitrika fa to maromaro ihany ny olona tonga de manatona ary tonga de manao selfie na hoe andao mba hiaraka haka sary aminay monsieur Fleury sy ny karazany ary miresaka matany manadiady. Tsy zakan'ny mason'ny spirany zany ary tsy zakan'ny foniny tsy tia. Zao lui zalahy Fleury Rakotomalala tsy hoe hafa izy rehefa eo anatrehan'ny micro de hafa izy rehefa miseho amin'ny public. Diso zany tompoko. Tsy mitovy hoy ianao fa izy tenany de tsy mitovy izy. Le côté exigeant reste toujours. Le côté observateur est toujours là. Fa ho an'ny olona tena malala ny Fleury Rakotomalala de c'est quelqu'un qui aime s'amuser avec ses pairs, avec ses amis, avec ses proches, avec ceux qui l'aiment. Rehefa tsy namany ianao, rehefa tsy akamany ianao, de na ny andray tanana anao zay tsy ataony vao jereny ohatran'ny lamba miavo fotsiny eo anao. Manana an'izay côté miavo am'izay izy, fa manana an'le côté cool ihany koa. Fa rehefa ianao zany misakisaka ery, ianao miavo tena eo de jereny ohatran'ny lamba miaho eo anao, fa tsy anatonao anao akory izy. Tsy vaky lo momba anao akory izy satria tsy ianao no mamelona azy. Tsisy plus-value akory am'le tolona mety ataony ny présence anao na tsy ny présence anao ao anatin'le zavatra ataony.
À la limite mitazana anao izy ary jerena ianao hoe ahoana marina tony olona tony. Fa ianao no sahirana am'zay, izy tsy vaky loha aminao. Zay le hoe fleurira kotomalana. Ary de tena nandihy izy, tena nidainsa izy satria na tsy aro tena izy fa ao anatiny nasehatra fianakaviana. Ny findraterana moa ny lanonana niaraka tamin'ny akama avy eo, niaraka namonjy niaraka tany amin'ny Mika. Ay ty Mika SGN akamy ty tena mahay mixa be mihitsy. Ary de tsy niala teo ambony seza nihaino mixa nataony satria izy mba tia mixa. De rehefa nomeny reto mpikarakara ny lanonana ny kafe, de sondriana ary nahazo aina ny fampiady hevitra, tsy ny fampiady hevitra hoe ahoana fa mifandray ny tsikitsikin'reto akama mpanaraka. Za mpanaraka anao a, tena manaraka anao foana Monsieur Fleury a. De sondriana ny tena zany hoe ay misy olona miandrandra ny zavatra ataon'ny tena ary tsy afenina fa vao maika tena korazy. Na tsisy akory ary raimbolambatra mitsipika. Mahafinaritra anie zany hoe Monsieur Fleury, inona zavatra sotroinao? Zay sotroinao menay fa tsy mila miantoka ianao. Zavatra ataonao rehefa goavany be, ny risika raisinao fa goavany be. Tsy zatra an'izany ny fiainako hoe ny olona miantoka azy na hoe ino ny olona miazakazaka manampy. Amin'ny maha self-made men ny tena zany dia un peu gêné. Kanefa tsy azonao atao koa mivexer an'le fitiavan'le olona. Zany fitiavan'ny tany be. Any tenako zany. Fitiavan'ny mama Janine anay mivady zany. Fitiavan'ireo takama maro be an'izany Fleury Rakotomalany zany. Fitiavan'ireto mpanaraka maro be. Ary tsy misalasala mihitsy rehefa tonga amin'ny fotoana ndao hiaraka haka sary. Inona ny sotroinao Monsieur Fleury? Kafe re tompoko. Kafe ve ny sotroinao amin'ny 4 maraina Monsieur Fleury? Tsy fantany fa tsy mila manana torimaso betsaka Monsieur Fleury ao anatin'ny raharaha satria mbola maro ny dossier hodinihana. Ny Nga Fleury de tsisy note zany fa ao anatin'ny lohany ao daholo izy. Ary lazaiko anareo fa rehefa miala eto tena KO teknika hatramin'ny MacGregor satria betsaka ny zavatra ao anatin'ny lohako zay tiako avoaka aminareo satria manitikitika anareo amin'ny raharaham-pirenena. Betsaka ny tena secret ary ny fomba itenenana azy amin'ny fomba hoe tsy mamatotra anahy amin'ireo mpiara-miasa amin'ny sehatra zay esaiko. Ao anatin'ny lobbying tanteraka ny asako. Donc misy zavatra tsy azoko avoaka mihitsy raha tsy tonga amin'ny fotoana hoe io ho nivoaka le izy. Kanefa ny za koa tsy maintsy miprevenir anareo, miorienter anareo misafidy hoe zao ny zava-dretraka. Afaka tsy convaincu nareo? Afaka convaincu nareo. Kafe hoy sahirana le ramatoa le zazavavy anankiroa. Na tsy ary tena gêné kely mihitsy a. Tsy nahita filtre ry zareo. De jereo tsara anie le ingéniosité an'le malagasy. Navita filtre kafe vetivety teo izy miravavy ary navita nanome kafe tsara. Nomena am-pitiavana ny Fleury Rakotomalana. Faly re tompoko ary tena faly zay mivady. Ny zanakay koa faly ary misaotra manokana. Ho anareo nanasa anay ray aman-dreny Rakoto, ray aman-dreny Daniel sy Janine. Tena faly zay ary tena faly.
Satria ihany koa amin'reto invité tao nandray anay tramin'ny fisalasalana ary nandray ampitiavana. Eny, fantatra foana ny eny masony ao anatin'ny mason'olona anankiray rehefa vaky mingy fleur izay hoe itony olona itony mpiatsara velatsia. Ka na ohatra ry izy anatiny anao misalasala, no ny fôtina ireo raha mety vitany tany, ka matahotra izy sady mahana hoe sao de fantatry lery. Tena fantako toko. Ary au courant. Fa zao. Tsy fotoana fireglena compte iny, fotoana ohatran'ireny, fa fotoana fanaovana lanonana ary fanaovana fety. Ary tsisy importance akory ny mety hoe fanaratsiana na hoe fandotoana amin'ny zavatra ohatran'ireny satria ambony loatra ny ajan'le ray aman-dreny ny fitiavana amen'le ray aman-dreny ao anatin'ny lanonana ohatran'ireny. Te hampita izy hoe matoa zahay lehibe ohatran'izao, ela velona ohatran'izao dia nizara fitiavana. Ary na eny amme ihany koa, tsy indray mandeha na indroa ireo mpivady ireo no miteny amiko, sy miteny amiko hoe izay nanao an'izao, izahay nanao an'izao. Vo zay, fitany ihany zay, fitany zao zay. Mba nisy olona nikarakaraina tamin'izany dia enao indray nivadihany ary enao indray zery fitiavana. Ray aman-dreny, c'est le propre même des bienfaisants. Les malveillants, jamais, ils seront reconnaissants de l'aide qu'on les a apportée. Manana neveu, manana nièce, napina fa. Je me passe pour un escroc et il n'hésite même pas à raconter. À tout vent, à tout honneur. Oui, iny tandremo, escroc iny. Ka raha ohatra ianao ao anatin'ny fanaovana soa sy ny fikarakarana ny mpiarabelona ka tsy matato ny momba an'izany, marary fo ny momba an'izany satria tsy manana an'Andriamanitra hitarainana, dia ny mety sy tsotra indrindra dia midy avy ao-trano ary tsy mifandray amin'izaniza fa mikarakara zafikely. Tsy izay nefa ny Andriamatoa, ny ray aman-dreny Janine sy Daniel, fa vao maika izy manatona ary mikarakara ny tsy manana sy ny ory. Raha te ho ela velona ianao, dia zany ny lalana mahomby sy manokatra any amin'ny fiadanam-panahy sy ny fiadanam-po. Tsy mila be zesta. Tena succès nialany be zesta many ary tena nandihy zay. Misaotra toko. Tena nandihy ary tena nandihy tokoa. Zany fitoladolan-giatsiry fandihan'ny malala ranabavy dia mitsinjaka lahy dia mitsinjaka avao ireto akamo.
tu perde. Oh, Salahe, Alang nyalange, alang kitese, alang nyalange, alang kitese, alang kitese, alang kitese, kano muase, alang kitese, kano muase, alang kitese, sumaya kesinamne, alang kitese, sumaya kesinamne, alang kitese. Oswele rwangi miseste, fakapara toroti uperde. Oh, Zalae, Ja, Mialan, just. Araka ny lazaiko tery aloha dia hoe hiresaka momba ny faritra atsimo manokana isika. Lasa aloha fa misy zavatra ty dia tsy maintsy blokeny. Hiresaka momba ny faritra atsimotsika satria maro koa raha marary ny zavatra mitranga any amin'ny faritra atsimo. Ny foto-kevitra hanombohantsika azy a dia amin'ny alalan'ity teninga Michel Saint-Loti ihany, eno tsara hozy izy hoe 42% des enfants dans le sud ont un retard de croissance. 42%. Et je vais vous dire après, inona daholo ny dikan'izany. Eno ihany. 42% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. 42% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Dasorata keto mihitsy so very amin'ny catéchisme a.
Zava-dehibe amiko manko ty resaka atsimo ty satria fototry ny combat rehetra sy ny adihevitra rehetra ny resaka atsimo. 42% des enfants moins de 5 ans ont un retard de croissance. Nga Michel Saint-Lô ve ny tokony informer ny malagasy amin'izany. Nga Michel, tsara fantatra aloha fa nga Michel Saint-Lô zany, je vais regarder parce que j'ai pas envie de me tromper. Anisany tompon'andraikitra ambony amin'ny UNICEF izy ity na OMS raha tsy diso aho. Je vais vérifier parce que j'ai pas envie de me tromper. Dia olazako aminareo avy eo. Mondiale et l'UNICEF ont fait le test sous les professeurs, les professeurs. Lorsque la Banque mondiale et l'UNICEF ont fait... Représentant de l'UNICEF à Madagascar, Gare Michel Saint-Lô. Ny représentant en UNICEF ny tokony teny amin'izany amin'ny malagasy. Manana ministère amponina ny malagasy. Manana ny ministère ny enseignement de base et secondaire. Manana ministère ny fahasalamana ny malagasy. Manana ministère ny gendarmerie koa ny malagasy. Fa inona no entsika malagasy isaky ny mandeha? Miasa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ary tsy mbola nisy filoham-pirenena hatramin'izay navita ny vitany tao anatin'ny 9 taona. Raha raisina amin'ny frapy ohatran'izao zany cause zany hoe miasa ny filoha Andry Rajoelina ary tsy mbola nisy navita ny vitany tao anatin'ny 9 taona, dia takany manompa reny ireo malagasy any atsimo, ary manompa razana mihitsy ho an'ny malagasy ray manontolo. Satria tena marina tokoa zany fa lasa tokoa ary confirmé fa miasa le bandy ary tsisy navita ny vitany tao anatin'ny 9 taona nazahoana ny indépendance. Tsy ironie intsony leza na sarkasma fa tena féréel hoe ore olona isaky misy zaza teraka anankifolo zany dia anakefatra amin'ireo zaza ireo no misy retard de croissance. Zany hoe zaza 2 taona toy ny zaza enim-bolana ny habeny. Tsy ndray mandeha antsika nahita an'izany na indroa. Ramatoa Borjiavy no tokony hainoana an'izany hoe mihina nitady kiraro tsika. Fa ny haintsika isan'andro dia ampidirina ao anatin'ny lohatsika. Ary indrindra fa iditsika reto le kely loha reto dia hoe miasa ny filoham-pirenena. Miasa ho anao ny filoham-pirenena. Ny marina hitako aloha dia miasa ho anazy ny filoham-pirenena ary mematevina ny ambanindain'ny fananany. Fa inona ny tena tanjony? Zay ny tokony fanontaniana mipetraka eto hoe fa maninona no misy retard de croissance ohatran'izany ny zaza any amin'ny faritra atsimo. Azo hitarina zay fanontaniana zay hoe maninona ny any amin'ny faritra no misy retard de croissance? Oui. Fa maninona ny ao anaty gouvernement no tsy mahazo ministera miandraikitra ny croissance et développement ny zanaky ny faritra. Azo hitarina zany.
azo hitarina ka raha dia azo eliminena any amin'ny fahazazany ny zanaky ny faritra tena mandona saitsika zanaky ny faritra eto ary indrindraindrindra ny zanaky ny faritra atsimo fa raha azo ataony ny fitondrana zany ny manapotika anao de votre jeune de votre âge de votre enfance plutôt ils osent le faire ary io dia afenina io ary tsy tokony ho fantatrao fa ny zavatra fantatra ampidirina any amin'ny sainao miaraka amin'reto manipulateur amin'ny Facebook dia hoe miasa ny radiolona ary miasa ho anao izay foana no aletika ao anatin'ny sain'ny malagasy fa nisy Borgia nisy Fleury Rakotomalala nisy Michel Saint-Lô ary mbola misy koa no avy dia mametraka sy mamoaka ny marina hoe misy retard de croissance économique et développement personnel any amin'ny faritra tsy le développement personnel les formations de resahaka eto fa le développement maha olona anao fotsiny zao moramora ve zany hoe any amin'ny université any faritra nanamboarana université dia kory tokony vitainao anatin'ny 3 volana tsy maintsy vitainao anatin'ny 10 jours satria hoe amin'izay no afaka le prof dia amin'izay le prof mandalo amin'le toerana saotra toko dia kory vitaina 3 volana tsy maintsy vita ao anatin'ny 15 jours moramora ve zany saina inona ny afahan'ny idiran'izany adala zany reo pédagogue frantsay reo miteny hoe 3 volana ity vo assimilé sacrifiena ohatran'ny ny ena-tsatsika ao anatin'ny fumage ny zanaky ny faritra io le cause cocotte io ary zany isan'ny miady amin'ity hoe maro re zokibe nay ratsiraka didier raha miteny tamiko tsy misy zany cause cocotte zany tsy misy ny cause côtière ozy fa ny côtier ihany ny raha na anapotika ny côtier ary tena marina rehefa nandeha ny validation ny candidature ny Garatsiraka dia nisy merina mitsangana ary ny teny fa tsy mety zany tsy anjarantsika ny manao censure fa reto zanaka côtier zay anisany mpitondra ny izy na olombelona Ratsiraka na olombelona azy dia nametraka fa non tsy tokony hilatsaka intsony Ratsiraka côtier reo banderôla reo ary ny teny hoe tsy tokony hilatsaka intsony Ratsiraka toy ny olona hoe nareo ary moa miteny an'izany kina moa ny zavatra ataonay fa dia izay zany tsy maintsy milatsaka intsony Ratsiraka dia Ratsiraka io vent de l'affaire des dires des 2 jeunes côtés il a été dégoûté anisan'ny combat io ary lazaiko manokana eto fa moi j'ai horreur ne venez pas me parler de hoe omenan'ny côtier indray zany ny fitondrana tena tsoroko aminao fa raha aty amiko anao no miresaka an'izany tena tonga dia totondro mipetaka any amin'ny tavanao ary tonga dia sady pataky anao ny roahako ato an-trano marary ahy io fanavakavahana ao Madagasikara io ary misy io on n'en parle pas vous le parlez tout bas mais moi je l'annonce et proclame tout haut parce que ça me fait mal. Ça fait mal à beaucoup de malgaches.
Fa ahoana mihitsy moa ny zanaky ny faritra tsy mahita masoandro. Ny zanaky ny faritra atao tohatra fiakarana fotsiny. Ary tena nazava tanteraka ny amin'ity kahan'ity Andry Rajoelina. Raha tsy nisy ny zanaky ny faritra avy any Tuiliara, ry Roberto, ry Idéaltion, ry Camille Vital, ry Siteny, etc. Tsy tonga teo Andriamatoa Andry Rajoelina. Indrindra Andriamatoa Roberto, tianka. Jereo tsara an'ilay zavatra. Ary ianao anisan'ny mino an'ilay manipulation. Tsapany reto le, za tsy miteny hoe merina rasista, azafady ny merina tena tsy rasista ary tsy tribalista tompoko. Tena diso tanteraka zany. Fa misy vondron'olona tena fatina alika. Mialatsiny amin'ny teny an'izany. Fatina alika. Ahoana inona ny zava-nany tranga? Teniteny foana i Andry Rajoelina eo masin'ny ekipany rehetra eo. Raha ohatra ny Roberto tianka daholo ny mampara rehetra, dia afaka mandry vonovato ao izy. Ozy ilay Andry Rajoelina. Tsy ampy indray andro, tsy ampy 2 minitra, tsy ampy 3 minitra après an'izay, iny alahionina amin'ny La Gazette de la Grande Ville, ngiatiany koa Roberto amin'ny resaka diplôma fopla. Izany dia izay io e. Manimbatsembana processus anankiray Florida Kotomalala dia tonga dia mivoaka amin'ny La Gazette hoe manao bois de rose. Nisy zany tompoko. Nisy zany tonga dia La Gazette de la Grande Ville. Zay mission an'io. Partenaire fixe amin'ny vato bleu io. Salaka sy ravin'le zavatra. Ravimbody zany no fiteny azy moa. Ao amin'ny Rossini ny fanaovana stratégie amin'io. Maraina mivoaka gazety le izy. Pe io fa io koa mibady sy milay eo. Totran'ny leven'ny président le rehefa peo fa mety io ny premier ministre ohatr'izany. Fa tsy maintsy amboarina momba an'io. Dia nandeha ny semaine sy ny série petahana an'le bandy. Tamin'ny mba tonga saina ihany hoe ty zany bandy mitranga mijoro ty. Dia indray fa hoe bandy kely avy any amin'ny faritra menga dia poteo. Zay ny maha-journaliste investigateur. Nangataka ary mivérifie. Efa ahoana marina ny tena fandehan'ilay causen'ilay diplôma fopla. Aloha tsy ilazany hoe marina na diso fa ny zavatra azoko tenenina ny soratan'ny La Grande Ville rehetra dia diso tompoko. Diso tanteraka. Tsy tiako bika, tsy tiako tarehy fotsiny zao io. C'est un côté qui commence à s'émerger, donc il faut l'éliminer. Nabotsona tena natao feno karbonetra tanteraka ny afera Rinara Kotomanga. Dia namatorana ny zandriny Roberto tao ambadika. Pour mettre Roberto Tinka ao anatin'ny problema tanteraka. Zao ny zavatra lazako anareo. Tena misy dikany lehibe. Ary tsy azony Andry Rajoelina negligena. Ity teninga Tinka Roberto ty. Tamin'le tsodrano natao tamin'ny nga sy teny. Eno tsara. Afatra anankiroa le izy, fa le faharoa farany no tena tiako enotsika sy adidina. Farany misy afa-tsy roa amaranako azy. Voalohany amin'ny ministry ny tanora sy fanzahatena. Tsy haiko ny sisaotra antsika iaby tonga eto androany zao. Manome voninahitra an'ity lanonana
ara-panatanjahantena koa fitsofan-drano any teny toy. Ary tsy haiko koa ny tsy hisaotra anareo député namana, nareo président ny fédération sportive rehetra, indrindra ianao ramatoa présidentin'ny assemblée nationale, tsy halino tsika iaby délégation manamboninahitry baka Antananarivo eto koa iha Zokibe Monja Roindefo. Misy dikan'izay izay tenin'izay hoe eto daholy ny lafo valon'ny nosy fa ny teny tsy tenenina tao anatin'izay dia hoe izahay ny tenenina maromaro ireo ankoatran'ny présidenty fédération dia samy misakana ny Andriamatoa Andry Rajoelina Tsoaty avy. Izay le teny tsy leobody ao anatin'le kaozy. Fa tsy vitan'izay, ity toy ity no miconfirme an'le frappy. Dia lasa indray rapitso, petao indray Roberto, satria hoe miresaka amin'ny Fleury, tsy vendrana tompoko. Manao investigation ary fatako ny zavatra mitranga. Fantatroko Jusy moindre détail. Sao dia verinao fa mahery lanto na Patrick Patrick. Fatako ny zavatra mitranga. Matoa izy ny siste an'ny Ramatoa Christine. Cité an'ireto député maromaro, namana ozy. Dia misy dynamique miainga ao zany. Dynamique de refus, dynamique de révolte. Afaka niteny ianao hoe tsy mankaty zay, na tsy namaly ianao, fa lasa ihany zay. Zay io cause io, ereto aby zay neto. Zay zay. Faharoa, eno tsara ty. Ka ny hafatsy faharoa tiako hambara amintsika toliara dia izao. Hafatsy toy bevata biby ka janjinonareo soa. Tampitsy izay ny fotoa nampialia ny mpanao politika ty anaky ny toliara. Hay. Tapaka izay ozy izy ny fampedin'ny mpanao politika ny zanaky toliara. Apodika. Tampitsy izay ny mpanao politika mifankalay teto toliara. Zahay mpanao sport mifankatia ary mifanohana hatrany tsy ho mety hampialinareo na amin'ny fomba inona na amin'ny endriny manao akory. Zay. Tokony ho fantatra aloha fa rehefa niprezentena teo amin'ny vahoaka Andriamatoa Nicolas Rabemananjara dia somebiseby le vahoaka ary tahorazany ny sika. Rehefa nandray fitenenana ny Ratinoka na Roberto dia calme ny vahoaka. Eno soa ozy izy banjiny tanteraka fa tapitra hatreo ny fampialiana, ny fampediana ny mpanao politika ny zanaky toliara. Zao a. Amerina kely ny tantara fa maro manko ny fanina tao anatin'ny katesisy. Efa naninona Fleury sy teny no lasa mifampiresaka. Voalohany tokony ho fantatrareo fa nianatra tao amin'ny British School izay ningasy teny ny zanako. Vavy tokana sady faravavy averiko. Nianatra tao amin'ny British School izay ningasy teny ny zanako faravavy sady vavy tokana. Maro ny lia mampifamatotra anay sy teny. Tsy androany ny ilazana an'izany. Ary maro ny estime
nananako tamin'ny siteny. Fa nahavinitra na ny nahita azy rehefa nataony reto mpitondra rôla mpiasapiasa. Ary voatery no niteny publiquement fa ny olon-kendry araky ny tenenin'Inga Roberto teo hoe ny sportif tsy maintsy mahay mifanaraka ary mahay mifampiresaka. Rehefa mazava ny lalana, mazava ny fahadisoan'ny tsirairay dia mifamela heloka. Ary mbola misy zavatra amboniny zany. Raha hiteny aminao aho hoe rahalahiko sy teny, tsy hinao an'izany ianao ary tsy zakan'ny vavononao zany. Fa zao, marina ny tenin'Inga Roberto fa nampidiny mpanao politika zanaky ny faritra atsimo. Moramora ve zany hoe amin'ny Sénat dia tsy manana ny representant ny zanaky ny faritra atsimo? Moramora ve zany hoe ao anaty gouvernement dia tsy avela hitsaka satria efa mandeha manko le resaka efa nanomboka tany amin'ny taona 2012 ny hoe tokony ny zanaky ny atsimo amin'izay no mitondra, fa nahoana ny tsisy zanaky ny atsimo mihitsy. Miakatra toy ny volkano io zavatra io. Anisan'ny adversera tsy maintsy pitehana amin'izany sy teny. Anisan'ny adversera tsy maintsy pitehana amin'izany Roberto Timka. Anisan'ny adversera tsy maintsy pitehana amin'izany Ridéalson. Ary ny olona efa ninona nitady kirarony nizaka amin'ny mavesatra tamin'izany dia Andriamatoa Camille Vital. Samy nahenontsika ny 4-4 aman-jatony tsy navelana avoaka satria nanana chance mety ho lany Andriamatoa Camille Vital. 42% ny zaza tsy ampy 5 taona no tsy mahazo croissance any États-Unis, any Tuléar. Sakanana ny zanaka malagasy tsy hitombotomboka. Sakana ny Tuléar tsy hivoatra amin'ny zanany. Azonao an-tsaina ve zany hoe nisitry ny tanora nefany tsy afaka akory manana budget? Zay zany tena manontany tena. Inona ny antony tsy ialany Roberto anaty gouvernement? On a un gars, un super ministre de la jeunesse que personne ne sait. Un certain Hery Rasoamaromaka. Mba fantatrao ve fa ireto raika amby 30 terrain de foot amboarina? Dia Ngia Rasoamaromaka no sady mpitatana, no mpanapaka, no mpanendry ny entreprise manao an'izany. Fa ilay ministera misy Ngia Roberto dia vola kakafotra fotsiny. Mba fantatrao ve zany? Zany hoe isaky misy terrain de foot amboarina dia any amin'ny drala ary tsy mivoaka amin'ny drala ny vola. Fa ilay ministra zany dia sary-bakoly eo fotsiny. Sakanana tsy hivoatra satria ady va atahorana, manana potentiel. Tsy tafiditra tao Tuléar Andry Rajoelina raha tsy nisy ny asa vitan'ny zanaky Tuléar, Roberto sy Ridéalson zany. Inona ny zavatra nomena an'ireto tanora? Indray nikazena any amin'ny haute cour de justice dia indray napetraka tamin'ny Strapotin ao amin'ny sport. Inona ny tiako lazay? Sy ny tiany ny sara izany. Zao ny zavatra teneniko aminao Andry Rajoelina. Raha voaty ny zanaky ny faritra atsimo mahazo ministera matanjaka
Amin'ny ty ndray mitorako ty. De za miteny anao vita anao. Tsy ho voasaka anao n'inona ataonao. Na idiko vy anao na idiko vanana. I dinamika apetraky ny zanako ty le ary io. Ohatrany tehitena hoe tsy maintsy zanaky ny faritra atsimo ve zany ny premier ministre? Tsy voatery zany. Fa raha vao reo bandikely reo no tsy ho satisfait. Raha vao ny faritra atsimo no tsy satisfait satria manana problema izy. Ahoana moa nafahan'ireo bandikely reo tsisy moyen izy. Ministera anazy ary raha soa marimaka no mitatana vola sy miangazeny vola sy manao ny travaux raha maka ny vola. Ka na amde teanao forage anankiray le bandy na ireto tanora tsy afaka manoatra. Zay le tena amiko hoe révolte ao anatin'le combat. Possible. Possible. Mialo anaty gouvernement ny zanaky ny faritra iray manontolo de miboridana Andry Rajoelina. Io no fomba ampisehoany ny zanaky ny faritra fa misy ny kozikotera tokoa. Rehefa tsy ho vitanao zay ao anatin'ny ray mitoraka ao anatin'ny tantanan'i Madagasikara. De tadio fa hipetraka foana ny hégémonie merina ratsiloha takan'Andry Rajoelina. Fa tsy ny hoe merina rehetra akory. Azafady tompoko. Za merina. Fa fady azy ny tribalisme zany. Fady azy zany ary lozako lavitra mihitsy. Natokana ho iray Madagasikara hoy professeur Ranjeva. Dikan'izany ny zanaky malagasy ny zanaky Madagasikara ray manontolo de tokony hitatana ny harem-pirenena. Ary za tsy mino hoe zany professeur Ranjeva zany koa ho lazaina hoe tribaliste. Jereo tsara ane. Efa akaiky teo ane nga Norbert Lala raha tsy rahonana amin'ny alalan'ny Ngazanzaka Rabeniriny. Mandady mitrambo ho an'ny mpandinika politika sy ny mpanadiady. De tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Kendan'ny vomangana sesiky ny tanana izy. Sarotra aminy hiala sy hanosy-botanana ny zanaky ny faritra atsimo zany. Efa révolte inona taony Roberto iny. Sy inona na prémisse na révolte reny. Azadino fa 200 000 voix ny ekara sy ny zava-bita akoatran'ny hoe tena mobilisation tanteraka nataon'ireo boikely. Zao ny tena mariny. Ampidiko lasa miady eo fa rehefa miady mifanapotika eo nareo de tonga moramora ny fanindriko. De zao plus any miteny an'izany zavatra any plus tsy ataony Andry Rajoelina ny fikarakarana ny tondro Roberto sy ry idéal zao sy ny faritra atsimo de plus zany potika ianao. Ka na manaraka ny hevitro anao na tsy manaraka ny hevitro potika foana ianao. Zay ny asaiko miteny sy milaza an'izany eto amin'izao fotoana izao hoe ory lery mba jereo reo bandy reo. De lery tsy hijery. Mijery izy zany amin'izao fotoana izao potika. Tsy mijery izy potika satria ozy ny hoe Fleury no miteny an'io de jereo fa manaraka ny tenin'ny Fleury lery. Zay natao hoe politika tompoko. Rehefa tonga amin'le sehatra ny hoe miteny hoe ianao maty, tsy miteny hoe ianao maty, de amin'izay fotoana izay mahay zany le mpanao politika miteny an'le cause. Ka zao solution telo nomeko anao. Olona akaiky an-tsay atao solony. Misy zany olona zany. Am'izay mikatona ny vavany. Misy zany olona zany. Olona akaiky an-tsay atao solony.
expert amin'ny resaka espionnage io. Faharoa, omeo ministera matanjaka ny zanaky ny faritra, indrindrindrindra fa ny zanaky ny faritra atsimo. Alamino ny problema politika miaraka amin'ny Ravalomanana sy Rajaonarimampianina, midira amin'ny fampihavanam-pirenena, aroako izay mifandraindray, alaviro ao anatin'izany fitondrana izany Mamy Ravatomanga izany, dia ho hitanao fa tafavoaka. Arahanao izay tianiko izay, dia ozy ny olona hoe Fleury nanome an'izany hevitra izany, tsy mahamenatra izany. Tsy arahanao izay tianiko izay, tenanao fa potika ianao. Potika ianao tompoko. Sur ce, je vous dis au revoir. Bon match à tout le monde. Ary mandram-piaona tompoko, samby ho tahian'Andriamanitra daholo. Mbola hitohy ny fanazavana sy ny fitenenana momba an'io faritra io, satria marary koa raha marary ny zava-mitranga. Samby ho tahian'Andriamanitra daholo tompoko, mandram-piaonao.